mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. salmiraba tsika ry afako tratra ity zoma fahavalo amby roapolo ny volana abrily ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny filazantsaramasina araka ny jaona ataoko faraiky amby roapolo ny andiny fa 5 ka hatramin'ny andiny fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera: Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto. Hoy izy taminy: eny tompoky, ianao mahalala fa tianao. Dia hoy izy taminy: vano ary ny ondrikeliko. Indray izy tamin'ny vanindrony: Simona zanaky Jaona, moa tia ahy fa ianao? Dia hoy izy taminy: eny tompoky, ianao mahalala fa tianao. Dia hoy izy taminy: andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanotelony: Simona zanaky Jaona, moa tia ahy va ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanaovy intelo taminy hoe moa tia ahy va ianao. Ka hoy izy taminy: tompoky, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tia anao aho. Hoy Jesosy taminy: fahanao ary ny ondriko. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora anao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao. Fa rehefa antitra kosa ianao dia ninjitra ny tananao ary olo-kafa no anikina anao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Ary izany no lazaina nambarany fomba ny fahafatesana izay ankalazana an'Andriamanitra. Ary rehefa voalaza an'izany dia hoy izy taminy: manaraya. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny tamin'ny vanim-potoanany ataontsika hoe Grika tranainy tany amin'ny antikité zany dia nanana voambolana 7 ny Grika raha kely indrindra ny lazana natao hoe fitiavana. Ny anankiroa amin'ireo ihany ny tena fantatry ny Baiboly, ny tena ampiasain'ny Baiboly ny ty amin'ny testamenta vaovao zany. Fa ny sisa dia fantatra teo amin'ny tontolon'ny Grika, fantatra teo amin'ny andavanandron'ny Grika. Voalohany zay matetika firesaka na dia tsy fitenin'ny Baiboly aza dia ilay fitiavana antsoina hoe eros, avy amina mahatao anteny hoe erao. Ny eros tsy voalaza mihitsy, tsy teo amin'ny testamenta vaovao, tsy mampiasa ny teny fitiavana hoe eros ny testamenta vaovao. Ny septante no zany hoe amin'ny testamenta taloha zany dia mampiasa vitsy de vitsy ny teny hoe eros ilazana ny fitiavana. Ny fitiavana antsoina hoe eros dia lay fitiavana etsehin'ny filana, iny fo lay fitiavana zay etsehin'ny filana. Amin'ny romanina dia eros dia tsy izy akory fa lay Cupidon, fantatsika ny sarin'ny Cupidon. Ny faharoa zay resahan'ny romanina ho fitiavana dia lay nataony koa hoe ludus, nazahoana ny teny frantsay hoe ludique. Lay ludus amin'ny teny Grika fitiavana ihany izy io, jeu amin'ny teny lalao zany amin'ny teny latiny, zany hoe lay fitiavana ludus dia lay fitiavana izay karazan-drazany lay ataontsika hoe le fiandohany lay fitiavana iny. Lay tsy tena avy hatrany dia tsy misy tonga dia mahatratra ny hoe fitiavana miredareda be, fa ilay fitiavana vao manomboka iny zany, ilay manomboka amin'ilay sangisangy, manomboka amin'ilay vazivazy, iny nataony hoe ludus amin'ny teny Grika. Dia ny fitiavana fahatelo dia ilay nataony hoe philotia. Ilay nataony hoe philotia dia izy io dia fitiavana ny tena. Tsy voatery hoe ratsy akory ny philotia. Ny philotia dia ilay hoe fitiavako ny tenako. Zay ilay hoe teny hoe philotia, za tia ny tenako ka mikarakara azy, manaja azy, zay ilay philotia. Fa misy ny philotia ratsy. Le philotia rehefa lasa fitiavan-tena indray izy, lasa égoïsme na koa mety ho narcissisme, de zay ny antsoina hoe philotia. Le philotia zany misy philotia tsara sy philotia ratsy. Ny philotia tsara dia hoe za mikarakara ny tenako fa tsy hoe tia tena akory.
fa misy filotiaratsy zay lasa égoisme na égocentrisme tsika. Dia manaraka de le nataony hoe pragma nazahoana ny teny frantsy nazahoana ny teny frantsy hoe pragmatika. Ny pragma dia fifankatiavana olona anakiroa fankatiavana mpivady ohatra izay efa tena maro toerana efa mifampahazo resaka ataotsika hoe mahay mifandefitra efa fitiavana anakiroa zay efa mitoetra tsara tsy ratsy ny pragma fa tena maro toerana mihitsy fifankatiavany mpivady ataotsika hoe na mpifankatia efa tena voazahatoetra mitoetra tsara. Fa manak'izay ny de ny atao hoe filia. Ny filia dia ilay fitiavana amitié, le fitiavana izay ndraindray koa io adikany amy teny hoe storge amy teny grika koa de misy hoe storge izay milaza lay fitiavana manaja mahafoy ny aina koa ny filia. Mety hoe fifankatiavany mpiray tanindrazana na fifankatiavany mpiarabelona izay mety mamoy ny aina noho ny fitiavana namana filia zay. Fa ny fitiavana anakiray zay matetika tena firesaka de ray fity agape. Avamanto teny hoe agape ao zay midika hoe fitiavana tsy mitady tombontsoa inona mihitsy, fitiavana tsisy takalony, fitiavana tsy miandrina inona na inona, zay lay fity agape. Ohatsika teo hoe amin'ireo ovoambolana rehetreo de ny anakiroa ny tena matetika fampiasan'ny baiboly dia ny fity filia sy ny fity agape na lay madoan-teny filio, mity tahaka ny fitiavanamana, mity mahafoy, mity afaka manao sorona ny aina mihitsy ary zay le filio na le filia. Fa voambolana faharoa zay matetika ampiasain'ny testamenta vaovao de ny agape, lay hoe fitiavana tsy mitady takalony, fitiavana tsy mitady tombontsoa, fitiavana tsy mitady tsy miandrina inona na inona. Amin'ity filazantsaraka ny Jaona toko faha 2 ty riavako. Ny Jaona de rehefa mampiasa hoe fitiavana de matetika mampiasa ny filia sy ny agape izy. Ny Paoly moa de matetika agape na de misy filia ihany koa aza. Fa amin'ity Jaona toko faha 20 ty de mamperitreritra rehefa koa malala. Mamperitreritra fa reo lay matoan-teny anakiroa filio zay nazahoana ny fitiavana filia sy ny matoan-teny agape, ny agapao zay nazahoana ny fiteny agape no fitiavana agape no ampiasain'ny Jaona eto. Raha ohatra ka azonao tsara rehefa nazavana tany am-boalohany hoe ny matoan-teny hoe filio de hoe rehefa mampiasa an'io ny testamenta vaovao na ny kolotsaina grika de manao hoe rehefa ohatra hoe za tia mpiray tanindrazana amiko a, tiako anao satria mpiray tanindrazana tsika, tiako anao satria mpiara-miasa tsika, tiako anao satria mpiara-miombinandriko tsika, tiako anao satria samy mpikambana ao anatin'ny fikambanana tanora tsika, tiako anao satria samy olombelona tsika, de zay lay filia. Sentiment noble anareo amy teny frantsay. Lay agape ao kosa teny hoe za tia anao tsy miandrina inona na inona, za tia anao tsy miandry valiny na tsy tianao koa raha tsy maninona fa za tia anao foana. Zay le agapao nazahoana ny teny hoe agape. De zao rehefa koa malala amin'ny 9:10 ary rehefa nisakafo izy de hoy Jesoa tamin'ny Petera: Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto. Zany hoe moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto de ny voambolana ampiasain'i Jesosy dia agape. Zany hoe moa va ianao ry Petera tia ahy amin'ny fity agape. Zay voalohany io. 9:10. De hoy Petera taminy: eny tompoky ianao mahalala fa tianao aho. De ny magaga ny valitenin'ny Petera io dia hoe za tianao amin'ny fity filia. Tsy mitovy zany lay matoan-teny ampiasain'i Jesosy ampiasain'ny Mateo. Araka ny filazan'ny Jaona azy. Jesosy miteny manao hoe ry Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao a mihoatra noho ny fitiavany reto de fity agape ny ampiasain'i Jesosy eo. Lay verba lay matoan-teny dia mo tia amin'ny fity agape ve ianao. De mamaly Petera hoy izy manao hoe eny tompoky ianao mahalala fa tianao amin'ny fity filia. Zany hoe raha tsorona lay filateny de hoe moa ve ianao ry Petera tia ka tsy miandry valina inona na inona mihitsy, moa ve ianao ry Petera tia amin'ny fity agape, zany hoe fity
tsisy takalony tsy miandrana inona na inona tsy miandry valiny move zay ny fitiavanao de mamaly Petera hoe eny tompoky ianao malala fa tianao de filiany ampiasain'ny Petera de metraka fantaina fanondrony Jesosy amin'ny 9:40 hondray izy tamin'ny fanondrony ry Simona zanaky Jona motiava ianao de fantaina matoateny ampiasain'i Jesosy de zao mbola fa fity agape ihany hoe move ary ianao tena tia amin'ny fity agape fantaina fanondrony io de mamaly fanondrony Petera hoe ianao malala fa tianao dia fity filia amin'ny fantaina fahatelony dia nametraka fanontaniany Petera i Jesosy dia ho izy fanontelo amin'ny 9:70 Simona zanaky Jona motiava ianao de ny mahagaga de zao fity filiana ampiasain'i Jesosy zany amin'ny fantaina roa voalohany Jesosy de fity agape napetrany tamin'ny Petera fa amin'ny fantaina fahatelo de fity filia am'izay nampiasainy rehefa avy eo satria mivaly tenin'ny Petera amin'ny fantaina napetraky Jesosy dia matoateny filia mandrakariva no valin'ny Petera azy filio mandrakariva fa amin'ny fantaina fahatelo de nampiasain'i Jesosy lay matoateny nampiasain'ny Petera hoe motiava ianao amin'ny fity filiara dia nalahelo Petera satria fity filia am'izay nampiasain'i Jesosy de nalahelo Petera dia namaly hoe fantatrao fa fity filia no itiavako anao raha ohatra ka somary lazaina amin'ny fomba tsotra marina fa mitovitovy ihany ny hevitry ny teny hoe filia sy agape ao amin'izao saingy zao mamperitreritra ny hoe indroa Jesosy mametra-pantaina amin'ny Petera hoe motiava ianao amin'ny fity agape intelo Petera mamaly fanontaniana manao hoe fantatrao fa fity filia fotsiny itiavako anao ary amin'ny fanontaniana fahatelo Jesosy lasa mampiasa an'ilay teny hoe eny ara fantatro fa tia amin'ny fity filia ianao fa tena fity filia tokoa ve no itiavanao de zay natonga amin'ny Petera nalahelo raha toka jerena lay amin'ny lafiny voambolana le afako inona dikan'izany raha toka miainga am'izay matoateny zay fotsiny tsika de mahita manao hoe raha mipetraka eo amin'ny toeran'ny Petera sika de zao tsy vitatsika kay ny mitia an'Andriamanitra amin'ny fitiavana tsy miandrina inona na inona Jesosy mametra-panontaniana hoe enao ve tena tia an'Andriamanitra ka tsy miandrina inona na inona mihitsy tsy misy zavatra andrasanao ve amin'ny fitiavana an'Andriamanitra fa tena tia amin'ny fo madio fotsiny dia hoy Petera hoe tsy vitako za tianao satria mpampianatra ahy ianao tianao satria namonjy ahy ianao tianao satria ny fity filia de zao tiako ianao satria fa ny fity agape de zao tiako ianao nadia dia hoy Petera manao hoe fantatrao Jesosy fa tiako ianao satria mpampianatra tiako ianao satria namonjy atao amin'ny hazo fijaliana tiako ianao satria nahary tongotra aman-tanana tiako ianao satria mitondra ny fiainako amin'ny fiainana fifaliana dia ny zavatra andrasan'i Jesosy nefa teny hoe move ianao tena tia an'Andriamanitra na dia mety mandalo zavatsarotra ary move ianao tia an'Andriamanitra na de ao anaty fizahantooetra ary move ianao tia an'Andriamanitra na de mety mandalo zava-manahirana ao anatin'ny fanenjehana ary move ianao tia an'Andriamanitra na de tsy manana na inona na inona azy zay ny andrasan'Andriamanitra izay fitiavana tsy miandrina inona na inona zay saingy ny avalin'ny Petera teny hoe za tompo tianao amin'ny fity filia ihany le afaka malala ny fitiavana andrasan'Andriamanitra de zao fitiavana nadia hoe nadia na inona lalovako Andriamanitra de za tianao foana na inona avelanao lalovako de za tianao foana zay ny fitiavana andrasan'Andriamanitra amintsika saingy tsy tratrantsika zay tsy tratran'ny Petera eto dia zay ny natonga an' Jesosy am'le fantaina fahatelo nampidininy lay fitiavana eny ary ekeko tsy maninona tena tia amin'ny fity filia tokoa ve ianao tena tia tokoa ve ianao amin'ny hoe mampahary ahy mampamonjy ahy mampamela helo ka tena tia an'izay tokoa ve ianao tena lahelo Petera satria na izay ara de tsy vitan'ny Petera satria nivadika tamin'i Jesosy izy rehefa malala indraindray tsy
tsy takatritsika avo loatra ny fitiavan'Andriamanitra ka nandray tsy takatritsika tsy vitatsika ny mitian'Andriamanitra amin'ny fitiavana itiavan'Andriamanitra atsika tsy vitatsika zay mahatonga an'lay rehefa manarika olo atao batisy ianao de misy vavaka mandrakariva manao hoe na de tianao azahy de anao tianay taloha zay le fitiaka be afaka malala ny zavatra andrasan'Andriamanitra aminao de anao tia azy matoky azy fa ny zavatra mampieritreritra faharoa afaka malala de zao na inona nefa valitenin'ny Petera dia name andraikitra ny Petera mandrakarivo Jesosy. Petera eto ny teny manao hoe fantatrao fa tianao aho de filiana valin'ny Petera azy zany hoe tsy niandry fitiaka-pe avy amin'ny Petera Jesosy vao nanome andraikitra azy fa lay fitiavana kely ny Petera mety mampalahelo iny de iny tena nanomezan'ny tompo azy andraikitra. Tsy voatery zany Andriamanitra hiandry fitiavana be miretareta be amintsika vao hanome andraikitra atsika fa lay fitiavantsika olombelona iny lay fitiavana marefo kely iny dia manjary ampiasain'Andriamanitra. Tsy voatery lay fitiavana miretareta be lay fitiavana goavana be tsy voatery ho zay vao hoe omen'Andriamanitra andraikitra itokisan'Andriamanitra fa lay fitiavana kely iny zay mahatonga ny tompo ny teny manao hoe ny heriko ange tanterahina amin'ny fahalemeny ny zava-dehibe de ny fanapahan-kevitra ao itian'Andriamanitra de mitombo tsikelikely ary maka re afaka malala fa ny fitiavana filia ny fitiavana storge amin'ny teny grika sy ny fitiavana pragma ro fitiavana telo reo ny fitiavana filia ny fitiavana storge ny fitiavana pragma eny ny ludusco de fitiavana mitombo sy mivoatra ary ny fitiavana filia amin'ny grika de mety ho tonga fitiavana agape ny fitiavana filia amin'ny grika de mety ho tonga fitiavana agape ny fitiavana pragma de tena mety ho tonga fitiavana agape zany hoe ny fitiavana de mety mitombo sy mivoatra ary zay no mahatonga any Jesosy eto mahatoky amin'ny Petera hoe eny omeko andraikitra ianao fa eny ampanatanterahanao ny andraikitra eo eny de hitombo fitiavanao io ho tonga agape io re avako ny zava-dehibe de zao itsika manaiky ho tian'Andriamanitra mety amin'ny fitiavana tsotra mety amin'ny voalohany mety amin'ny fitiavana filan-javatra mety ho manomboka amin'ny fitiavana manomboka amin'ny tahotra reo zangy Andriamanitra matahotra ny obetinao de aleoko tianao na zangy Andriamanitra matahotra ny hoe so de tsy mahazo zavatra de aleoko mitianao mety ho manomboka am'zay zay le tenenin'ny Paoly hoe abidi mpitiavana fa arakaraky ny tombony fiarahantsika sy ny fifaneraserantsika amin'Andriamanitra eny de zao tratratsika ihany lay fitiaka-pe ary tratra ny Petera io fitiaka-pe io Petera tsy nitiany Jesosy tamin'ny fitiaka-pe mihitsy amin'ny Jaona 2:20 io fa nefa raha ny fiainan'ny Petera de fantatsika fa maty tao amin'ny hazo fijaliana ihany ko Petera ary nombona tamin'ny hazo fijaliana tao Rome fantatsika ny tantara ary Petera zay moa de teny hoe za tsy mendrika ombona amin'ny hazo fijaliana tahaka ny hazo fijalian'i Jesosy fa avadio ny hazo fijaliako ka aoka ny lohako no ambany fa tsy mendrika hitovy hazo fijaliana amin'ny Kristy akory le avako malala tratra ny Petera ihany lay fitiaka-pe ny zava-dehibe de zao ny faneketsika hianatra amin'ny tompo hifanerasera amin'ny tompo tsy miandry feno ny fitiavana vao mandray andraikitra fa ny fiantomboa ny fitiavanao de efa omeny ny tompo andraikitra ianao fa ny fampieritrretana fahatelo farany le avako malala de zao lay antanatohatra lay asany men'Andriamanitra ny Petera voalohany indrindra de zao rehefa tian'Andriamanitra isika de ny lahara-pahamehana voalohany indrindra jereo tsara nge reo teny reo hoe tsy mitovy ny voalohany de ozy izy manao hoe fahano azy amindininy fa 5:10 de ny voalohany de zao fahano ary ny ondrikeliko zay ny voalohany ny faharoa dia andraso ary ny ondriko ary ny fahatelo de zao fahano ary ny ondriko samy hafa mihitsy reo ny voalohany de zao fahano ary ny ondrikeliko
zany hoe rehefa tian'andriamanitra isika de zao ny ondry kely aloha ny voalohany indrindra fa hanana aloha lay ondry kely, manompoka any am'ilay ondry kely, manompoka any am'ilay madinika lay izy. Fa ny faharoa de zao andraso ary ny ondrotro, zany hoe ry ondray zay hoe ondry efa tsy mila fahanana. Zay ny fanontaniana valiteny faharoa, fahano ary ny ondry kely koa ny voalohany, andraso ary ny ondrotro, ary ny fahatelo de zao fahano ara ny ondry be ndray io, fahano ndray lay ondry lehibe. Zany hoe lay valitenin'ny Petera eny fantatrao fa tianao fa rehefa nytenen'izay Petera de samy hafa lay asa nampanaoviny tompo azy. Ndray andrasana ny fahanana ny ondry kely, faharoa andrasana ny ondry, fahatelo fahanana ny ondry. Rehefa ko malala hotsika manao hoe izany rehetra any de zao miteny manao hoe ny fitiavana de miteraka asa samy hafa. Ny fitiavantsika n'Andriamanitra, za tian'Andriamanitra, enao tian'Andriamanitra, fa ny asa ataontsika de tsy mitovy. Mety mifanakaiky fa tsy mitovy. Za tian'Andriamanitra fa izao mety ho fahany ny ondry kely koa ny afatra pitain'ny tompo. Enao tian'Andriamanitra, andraso ny ondry ny tompo. Enao tian'Andriamanitra, fahany ny ondry ny tompo. Samy asa ao anatin'ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra, saingy zao misy mahasamy hafa azy any. Ny fitiavana dia tsy hoe tokana akory ny zavatra aterany eo amin'ny fiainantsika, fa zavatra be dehibe. Ny fitiavana tokana, fa ny ateraky ny fitiavana amin'ny fanoratena dehibe. Hatria mahatonga antsika tsy mifaninana, tsy mifanaratsy, tsy mifampialina amin'ny asa zay omen'Andriamanitra ho tanterahantsika. Engadinavako malala ho tian'Andriamanitra ianao, mametra-panontaniana aminao Jesosy, mo tiava ianao. De mamala anao manao hoe za tompo, tianao. Amin'ny fotoana itenenanao ny tompo hoe tian'ny tompo ianao, de zao mahatoky anao izy. Tsy mitsara ny fitiavanao Jesosy, tsy miteny zay za mifidy mba hitiavanao de fitiavana kely io ve, fitiavana mampalahelo kely io ve, tsy zany mihitsy, fa raisin'ny tompo izay fitiavanao, ary ataon'ny tompo mamoa sy mahavokatra izay fitiavanao zay. Engany hitompo zay fitiavanao an' Jesosy zay ry havako, mba hampisy fifaliana azy sy fahasambaranao anao. Ivavaka sika tompo misaotranao zahay noho ny amin'ny fitokisanao anay zay ametrahanao fanontaniana aminay ny am'izay hitiavanay ianao na tsy. Fantatrao fa tianao zay tompo, dia tefeo ho mahatoky mandrakariva, tefeo mba aharitra am'zany fitiavana anao zany, ka na de eo azany zavatsarotra na eo azany zava-manahirana, de zao ho tianao mandrakariva zahay amin'ny fitiaka be. Raha sendra miozongozona ny fitiavanay, raha sendra mandalo fizantoetra ny fitiavanay ianao de tehirizo zay tompo, handresy hatrany. Mivavaka zay tompo ho an'ny fiangonana izay irahinao amana ny ondrikelinao, iandro ny ondrinao, amana ny ondrinao, de ampahirezo ny fiangonanao ho tia anao Andriamanitra. Fa izay fiangonanao rehefa tianao de tia ny asanao. Jereo ny tanindrazanay tompo, fa avak'izay mba hatsiaro mandrakariva fa eto amin'ny tanindrazanay ianao, de ampahirezo ny mpino amin'ny fijogona vavolombelon'ny fitiavana sy ny fahamarinanao. Fa afaka ho an'izao tontolo zao zahay, hanjaka ny fandriampahalemana, hanjaka ny fifamelana, hanjaka ny filaminana, afahanay fiangonana mitory ny filazantsara, mitory ny fahamarinan'ny teninao. De mametraka ny fiainana Israely avy ampelantaranao zay tompo, de aterizo ny fitiavanao anay ho marina mandrakariva. Aminao Jesosy Kristy mpamonjy, nanaovanay zany vavaka izany.